Efa vaovao ny olan'ny fitantanana ny volan'ny komina Antsirabe ankehitriny raha toa ka nisedra olana ny fampidiram-bola hatramin'ny taona 5 ka raha man'ny mpiasa roa volana ihany koa nefa noefaina raha toa ka nandritry ny fitantanana ny fandimby no nisy ny trosa izay nozakain'ny komina ary ny afara tamin'ny tsy fandraisan'ny mpiasan'ny komina Karama nandritry ny 14 volana angarangidana izany. Ampiry ny fampandrosoana ny tanàna sy ny fanarenana azy hoy ny ben'ny tanàna vaovao sy ny ekipany raha nanao ny tatitry ny 100 andro ny tantanana. Vesatra ny tadiavana vahaolana ny Karaman'ny mpiasa, ny olan'ny imprimerie nationale sy ny komina, ireo fitaovana ho an'ny fanadiovana sy ny fanamboaran-dalana simba ary ireo maro samihafa izay tsy voatanisa. Ankoatra ny fiara-miasa na ny fiara-mibonantoka amin'ireo ambaratongan-drafitra ara-panjakana sy tsy miankina, paikady samihafa no nampiasaina araka izany ary dia tsy maintsy jerena ihany koa ny lasa mba ahafahana mibanjina ny ho avy hoy ny fanazavana hoety ny ben'ny tanàna Antsirabe izay manazava toy izao Andriamatoa raha samy manana honore. Raha andrefa ny zavatra vita dia tsy maintsy jerena ihany koa ny tany aloha, ny tany amin'ny atombohana, satria ny tany amin'ny fiatombohana raha samy hitadiditsika tany amin'ny mitenitsika 100 andro, raha miteny andro 0 zany tsika, inona ny zava-nisy tany amin'ny andro 0 tany? Nanapaka ny arabe ny fako, potika ny lalana eran'ny tanàna ary natato anivon'ny fiadidiana tanàna natato taty amin'ny birao-panjakana ahafahana mame taratasy aty ara dia fantatsika fa nisy ny grevy natao mpiasa grevy lavareny ary raha ila taratasy tato amin'ny commune tany amin'izany andro 0 zany dia misy hoe heritaona vao mahazo kopy ny zaza voateraka. Toy izay ihany koa na ny tany anaty birao rehetra tany na ny fitaovana betsaka ny zavatra potika mitovy amin'ny hitantsika eny amin'ny arabe ihany ny fahampitehan'ny lalana sy ny fahabetsahan'ny fako atraty anatiny aty. Taratra hitantsika eny ivelany ireny fa na ny taty anatiny ary dia ohatr'izany raha ka ohatra raintsika imprimante anankiray no fandimbiasa mpiasa rehetrarehetra tato anivon'ny fiadidinan'ny tanàna, izany ny atombohana teto amin'izao fotoana izao noho ny fitondrana izany paikady izany dia hitantsika fa mirehatra ny jiro mazava ny tanàna amin'izao fotoana izao manaraka an'izany ny fandriam-pahalemana. Hitantsika hoe hatraizany lalana vita na ny niarahana avy any amin'ny fitadinan'ny repoblika na amin'ny ministera na amin'ny faritra dia teo ihany koa izay niarahana tamin'ny vahoaka mitondra zavatra maro ho an'ny tanàna Antsirabe reny. Ohatr'izany ihany koa ireo zavatra nampanantenainy ny filoham-pirenena satria fantatsika fa misy tokoa ny zavatra mampitovitovy na hitovizany ny olona anankiroa izay nyresahantsika ombenombeny tamin'ireny fotoana ireny hoe isy zavatra mbola tsy niseho teto amin'ny tantara amin'ny tindray mandeha ty dia olona samy teraka teto amin'ny tanàna Antsirabe na ny filoham-pirenena na ny ben'ny tanàna ary samy nampanantena nandritra ny fampielezan-kevitra fa hanao zavatra be dia be ho an'ity tanàna Antsirabe ity. Dia io hitantsika io fa manomboka tanteraka tsy kelikely izany zavatra nampanantenaina rehetra izany izay ny ataoko hoe misy zavatra hitovizan'ny olona anankiroa, ny zavatra izay tenenina ampanantenaina dia tanteraka ary manomboka tanteraka tsy kelikely amin'izao fotoana izao ny fahazavan'ny tanàna, ny lalana vita. Hitantsika ny université manomboka mipetraka, ny station solaire, ny fanadiovana rano fisotro akaikina Andraikiba, ny lalana be dia be mandeha eto amin'ny tanàna Antsirabe amin'izao fotoana izao ny stade vélodrome hitantsika ny zavatra mandeha eto amin'ny tanàna Antsirabe amin'izao fotoana izao. Fa ny eto anivon'ny fiadidinan'ny tanàna koa nefany tsy hipetra-potsiny na dia eo ary zany fanohanana sy fampatokisana fiaraha-miasa amin'ny fitondrana fohibe zany dia manana ny paikady ametrahana ny fanarenana sy fampandrosoana an'ity tanàna Antsirabe ity. Ohatra anankiray izay nitenen'izao hoe rehefa noentina ny fanovana fitantanana dia hitantsika fa voaloha ary nataon'ny ray nandoha Karama 2 volana an'mpiasa tato anivon'ny fiadidinan'ny tanàna. Toy izay ihany koa ireo olona rehetra miasa maro ireo zavatra mbola ohatrehana ary amin'izao fotoana izao
dia maro ireo tetikasa izay efa manomboka mandeha na fanamboarana ireo fotodrafitrasa izay anty tanàna Antsirabe ty, toy ny tsenan'omby, ny abattoir sy ireo zavatra maro izay atrehana satria mitondra fidiram-bola ihany koa ho an'ny tanàna Antsirabe. Ary amin'izao fotoana izao miatrika tsy fahampiana fitaovana dia manomboka mampiditra fitaovana tsikelikely. Io ny fitaovana vaovao izay tsy maintsy nampidirina mba ahafahana manome fahafahampo ny vahoaka mila reny raharaha izay atao anivon'ny fiadinan'ny tanàna ireny. Ary misy ihany koa ny fanomezana izay azo avy any amin'ny fiadinan'ny Repoblika, toy an'le camion ben anankiroa miaraka amin'ny baka anankifolo reny, anampiana ny fitaovana ato. Fa misy paikady koa izay tsy maintsy atao dia tsy maintsy kojakojaina koa ireo zavatra efa ananan'ny commune ary ireo simba na ireo efa maty ary. Raha izay no itenenana azy dia tsy maninona fa tenenitsika hoe voninitsika anangana amin'ny maty. Feno fitaovana maty atao anatin'ity fiadinan'ny tanàna ity ary mbola afaka raha itsika mikojakoja sy manamboatra azy dia afaka hoentina amezana fahafahampo ny vahoaka ireny fitaovana ireny. Eo andalany fanamboarana sy fametrahana ny fananganana an'ireny zavatra ireny tsika, ary eo ihany koa ny fitadiavana mbola ananana fanampina fitaovana vaovao ahafahana miatrika na ny fanamboaran-dalana, fanamboarana fotodrafitrasa, ny fitantanana ny fako sy ny fanadiovana, ny fanatsarana ny tanàna na ny fanaingoana azy mba ho tanàna mahatehonina. Ny tombony amin'ny hoe olona mahalala tsara ny tanàna Antsirabe mitondra amin'izao fotoana izao. Fantatsika fa tany amin'ny taona 724 dia mihoatra ny 3 hetsy ny olona eto amin'ny tanàna Antsirabe. Raha samy manome atsasakilao fako en moyenne izay olona rehetra izay 150 tonnes ao anatin'ny ray andro. Misy mieritreritra hoe isan-kerinandro no alaina ny fako, tsy marina, tsy maintsy isan'andro io. Izany indrindra mahatonga atsika tsy maintsy manana paikady mipetrapetraka tsara amin'ny fitantanana ny fako. Hatreto dia any amin'ny 900 isan-jato any ny fako afaka. Manao ny ezaka faran'izay mafy tsika fa dia mbola hatrany amin'ny 900 isan-jato any ny tratra hatreto. Ny antony dia noho ny fitaovana eo am-pelantanana na dia teo azy ireo fanomezana mbola hatreo amin'ny 900 isan-jato no tratra. Fa misy ray aloha fomba fandaminana hitantanana ny fako io. Misy politika maharitra hoentina manadio atoato rehefa avy mamelona n'ireo fitaovana maty ananan'ny commune tsika dia izy ny fanangonana fako eny anivon'ny tanàna rehetra eny. Izy ny fametrahana site de décharge na toeram-pitobian'ny fako izay iarahana amin'ny station de traitement, na izy ny famadihana an'ireny fako ireny ho lasa zezika. Ary ampitomboana ny fitaovana ananan'ny fiadidinan'ny tanàna na amin'ny alalan'ny fanamboarana ny simba na fitadiavana ihany koa fiaraha-miombina antoka amin'ny fahazahoana fitaovana vaovao. Ny gouverneur dia rafitra iray napetraky ny fitondrana foibe ifanohana amin'ireo commune ny tenenantsika azy ngamba raha zay commune maro be eto amin'ny faritra Vakinakaratra, ary isan'izany ny tanàna Antsirabe izay manana fifandraisana sy fifanohanana akaika amin'ny ao amin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa toy ny lalana izay iarahana amin'ny gouverneur eto amin'ny tanàna Antsirabe. Ny karama-piasa dia anatin'ny mangarary tsika, ary zany no ilazana amintsika fa nisy karama 4 volana tsy voaloha ny karama-piasa. Nandritra n'izay fotoana 100 andro mipetrahana teto izay, nisy moa fanelingelenana kely nataony fiatrehana valanaretina coronavirus ity, ka teo amin'ny 5 andro teo fotoana tena nahafahana ny asa raha fampidiram-bola indrindraindrindra ny resahana. Fa tao anatin'izay 5 andro zay dia afaka nandoa karama 2 volana ndray nanome isika tamin'ny alalan'ny ezaka manokana nataony tatanivon'ny fiadinan'ny tanàna na ny tata amin'ny commune ny nahafahana nanao an'izany. Fa dia manantena nefa tsika
manatentsika fa tsy maintsy mbola isy a ny